Jesuh tamin'ny tempoly, efa hitantsika sady ity tempoly nanolorana azy zay, tempoly teo zay. Dia i Jesoh ny tempoly vaovao, asa nafantatra ny Maria sy Josefa efa nampiasaina sy nivavahana ela be, nanolorana ny Jesoh tempoly vaovao. Izay no mahitantsika azy, efa tonga sady eo am-baravaran'ny tempoly atramin'izay, tempoly mahasatrandreo, ny tempoly vaovao i Jesoh, tempoly hanazava. Ary ampisy aina vaovao amin'ny fiainantsika, indrindra ho antsika kristianina, fa indrindra koa ho antsika religiosy, araka ny hoe ato amin'ny fiainana voatokana no miainantsika izay misteryn'Andriamanitra, ireny fahasambarana ary izay fahasavana nentin'i Jesoh amin'ity izao fankalazana ny fetin'ny jiro ity. Tempoly vaovao isorony tempoly tranainy ary hazavana ho an'ny rehetra, tsy mijano amin'ny jody ihany, fa i Jesoh tempoly vaovao ho an'ny firenena rehetra. Nefa hitantsika sahary teo izay fahazavana, faminamina, fahendrena anatin'izay fihetsika nanoloran'ny Ray aman-dreny an'i Jesoh tao amin'ny tempoly, ary ny fihetsika ny teny nataony Simeona. Fahazavana anambarana ho antsika, satria Papa Jean Paul II nametraka nyity fetin'ny jiro ity ho an'ny fetin'ny jiro moa fa teo, fa dia hoe nanonona tokana ho an'ny fahasarovana ny fankalazana ny fiainana voatokana. Dia ity andro ity ilay fahazavana, ny fiainan'ny religiosy, ny fiainantsika rehetra, frera, ny masera anatin'ny fiainana voatokana, dia mividy ny fahazavana. Dikasany miara amin'ny tanànan'ny Ray aman-dreny tsika, izy amin'ity fiainana vaovao feno fahazavana. Tsy tokony mihitsy amin'ny maha-religiosy, amin'ny maha-kristianantsika, tokony misy na andro ray ihany, na ora ray, na minitra ray, hoe izy manjombona ny fiainantsika religiosy. Eo tsy misy fiainana religiosy, tsy misy takona, tsy misy miafina, tsy misy alokaloka, tsy misy afa-tsy hazavana. Izay tsy midika hoe misy malahelo, maheno vaovao araka ny hoe i Jesoh ary malahelo, na eno hoe zokinao koseranao rika na hiditra ny ambonja, tsy maintsy malahelo. Ama olombelona, malahelo, ama olombelona, fa tsy hoe malahelo amasanak'Andriamanitra azy. Iverenantsika matetika hoe visibilité ary napitsika tamin'ny titony credibilité. Ny ataotsika tsy ny atao ny hafa no mativy anahy, tsy ny adidy tsy vita ny hafa no tsy avitaky ny adidiko. Samilanja izay ataony. Soa nataoko, soa no andrasy ny raisiko, ratsy nataoko, ratsy ny raisiko. Tsy misy olo ratsy ataony olo manam-potaka ny fiainako, fa samy milanja izay ataony tsika. Fahazavana, fahazavana. Fiainan'ny religiosy,
fiainana voatokana voantson'Andriamanitra ho amin'izay ilazan'Andriamanitra amintsika izay te hipetraka miaraka amiko raha dia amin'ny fahazavana ity midila dia izay le endrika voalohany ho antsika mikenantsika voatokana miaina anatin'ny fiaina voatokana izao fankalazantsika ny fahazavana na ny fety minjily. Ifaharoa dia ny faminaniana ny fiainantsika araka ny hoe ny mpaminany ny fiainany tsy mora sady tsy mifidy amin'izay koa reo ara rehefa raha afaka niala tamin'izany fa dia hoe nyresin'Andriamanitra lahatra hoe izange mahita Jesokristy foana reo mpaminany izange mpamboly sotra izange fiompy izange fa tsisy maniry io mpaminany ka rehefa tsisy maniry io mpaminany fa voatendrin'Andriamanitra ka izay mijoro mpaminany dia asa inona izay mijoro ho mpaminany mahay mahita efa tsisy io efa tsisy io fa tsy zany atsika fa ny fiainantsika sady mipetraka anatin'ny fahazavana be araka nambarantsika teo dia mahita lavitra sady hoe manana riska kokoa satria tsisy atahorana ka mipetraka anatin'ny fiainantsika anatin'ny fahazavana miaraka amin'Andriamanitra araka ny finoantsika dia tokony mijery lavitra amin'ny hoe ohatra manana sekoly amin'ny toerana anankiray dia hoe tsy mijana eo 10 taona, 20 taona, 30 taona, 40 taona dia izay mahatonga antsika androany école primaire afaka 5 taona na 10 taona atokoa efa mitombo ny ankizy efa kafisin'ny ray aman-dreny mampianatra andao tsika hanokatra secondaire, andao tsika hanokatra lycée, andao tsika hanokatra université. Izay le esprit de prophétie faminanina hoe maminany fa raha vita tsara ny asako androany amaray efa misy endrika hafa ty efa misy filana hafa ty manana riska manana fomba fiasa hitsinjovana ny hafa araka ny fomba fijerin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Eo anatin'izay miaraka amintsika Marta sy Maria fivavahana écoute sy service fa endrika samihafa anataferana sy fiainana anatin'ny misy tokana na ny ran'Andriamanitra atsika. Dia ny farany moa ny fahendrena nanana Simeon sy Anna amin'izay fahendrena miandry amparetana sy ampitiavana ilay fahazavana ilay Mesia nandrasana ny faharetana izay koa mipetraka amintsika ilay faharetana efa nataontsika nanaiky an'Andriamanitra tsika anaradia ananatsika faharetana amin'izay nampanantenain'Andriamanitra atsika izay ny tena fahendreny Simeon niandry farany hita niraisiny tanana ary izay natongasy azonao alefa amin'izay manana faharetana atsika manana fitiavana fa ao Andriamanitra mampanantena sy mitondra ny fiainantsika ny alahelo amin'ny maha-olombelonantsika tsy manakana na tsy mampandroso ny finoantsika sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ka dia samy miarahaba makahery atsika mitondra-bavaka sy mitsokana mahery sy mafoana atsika.